ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra marina ary manamarina ny teny rehetra izay ambarany, ka tsisy miverina maina foana ny aminy miteny raha tsy efa mahatanteraka izay efa nanirany azy no anarana hiara-bako anao ry havana amin'izao alatsinainy alina izao. Ny taridalana izay iarahantsika miombona eto indray amin'ity andro anio ity dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 5 ny 9 ka hatramin'ny 1:10. Izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy vakiko aminao izany manao hoe: maonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady izay arapany. Toero izy, ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahailahynareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Fa mialoza irosotsika amin'izany dia andeha aloha isika hiara-iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Teranao izay Andriamanitra, mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra be famindrapo ianao, Andriamanitra marina ianao, ary Andriamanitra tena mijery masokaika ny olonao ianao. Misaotra ny amin'ny fihazonanao ny tokantrano tsirairay avy, ny mpino kristianina tsirairay avy mbola ho eo aminao, satria tena andro farany tokoa izao ry Tompo ary dia tsapanay fa mierona tahaka ny liona tokoa ny devoly mitady izay arapany, na dia efa fahavalo resy azy izy ireny. Koa misaotra anao amin'ny fitarihanao lalana anay indray anio ahaizanay tena miorina tsara ao aminao, mitoetra tsara eo aminao, ampiseho anao Jesosy Kristy ety amin'ny fiainanay mba ahafahany devoly mandositra ihany koa. Dia fananao masina ny ry Tompo, anokatra ny vavahady-tsain'ny tsirairay, ampahafantatra izay tena tianao ambara, ary asa mahery ahakasika ihany koa ny fon'ny mpino kristianina tsirairay mba tena hitodika eo aminao Jesosy Kristy, hibanjina anao ilay tompon'ny finoanay sady mpanefa izany. Dia mitenena ry Tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Misaotra n'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana ny amin'ny fisiany izao onjam-peo izao, izay misy karazana fandarana maro isan-karazany fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ireny moa dia tsy hafa fa taridalana izay hitarehan'ny Tompo antsika mba ahafahantsika tena mifikitra tanteraka eo aminy, tsy zarazara ny fo sy ny saina, fa tena hitodika eo amin'Andriamanitra, satria andro farany anie izao aromotra mafy mihitsy ny devoly amin'izao fotoana izao, satria fantany fa ny mino rehetra dia ho vonjena. Ary ao anatin'izany mpino kristianina izany indrindra nefa no tena iasany. Dia miasa ny devoly ry havana ampatonga ny mpino kristianina tsy dia hatoky loatra intsony ny tenin'Andriamanitra. Ino ary iainy bebe kokoa ny fampianarana izao tontolo izao, izay toy hita mivaingana tokoa ary hita maso, miaraka amin'ny vahaolana vetivety poto izay. Ary na dia hita izao aza fa tohatra ny misy fitaka ao anatiny, dia tohatra ny tsy mampaninina. Izany ny ilazan'ny apôstôly Petera fa mila mahony tena mandrakariva ny mpino kristianina ary mila miambina, satria raha vao misy fahabangana kely ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, raha vao misy fahatapahana na dia 1 milimetatra monja aza, dia tafatsofoka anie ny devoly. Ary izy ilay efa mierona tahaka ny liona mitady izay arapany iny, dia ao izy ny manabotsina ny tenany ary dia mandrapaka tokoa. Fa inona ny torohevitry ny soratra masina izay nivakiana tamintsika teo? Toero izy dia mila miorina tsara koa
amin'ny finoana, satria mampahatsiahy ny apôstôly Petera fa tsy hainao rery ange no mitondra fahoriana amin'izao fotoana izao e. Tsy hainao rery ange ny tratry ny olana amin'izao fotoana izao e. Fa efa voalazany teo hoe manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Iza moa ilay hoe rahalahy? Ny rahalahy ao amin'ny tompo re zany. Fa izay rehetra ao amin'ny tompo eran'izao tontolo izao dia manana fahoriana, manana olana, kanefa mahatoky Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra ny fahasoavana izay efa niantso antsika tsirairay avy any amin'ny voninahiny mandrakizay, fa nanambary izy fa rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo izy dia hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo Andriamanitra. Vetivety foana ny fahoriana, vetivety foana nge ny olana, fa izao rehefa mandalo izany ianao mba mety ho hita eny aminao vare ilay Jesosy Kristy, ilay efa noraisinao, ilay efa nilokalokanao fa tsy hivadika aminy ianao. Tena hita eny aminao ve Jesosy? Andao nge sika anasa ny tarika Kristofy Ratrema amin'ilay irany mitondra ny lohateny hoe aoka ho hita aminao Jesosy. Mandrosoa ary ianareo ry tarika Kristofy Ratrema, ndao ary eo. Vahiny antany nota ianao aoko tarafiny hafa, ataovy madio sy masina ivelany sy atiny. Aoko hita aminao Jesosy, aoko hita aminao Jesosy, lazao isan'andro ny hasoavany. Aoko hita aminao Jesosy, ny fiainanao diaboky izay vakin'izao tontolo izao, manondro landanitra hitsovo fahazavana. Aoko hita aminao Jesosy, aoko hita aminao Jesosy, lazao isan'andro ny hasoavany. Aoko hita aminao Jesosy. Aoko hita aminao Jesosy, lazao isan'andro ny hasoavany. Aoko hita aminao Jesosy, aoko hita aminao Jesosy, aoko hita aminao Jesosy, hasoavany. Aoko hita aminao, aoko hita aminao, aoko hita aminao
dia misaotra ny tarika Kristófy Ratremitsika ry havana nikalo tamintsika n'izany hira teo izany. Tena mampandihy ny tena tokoa. Araka ilay voalaza ao amin'ny Korintianina 2:17-5 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Raha tsy olona nolavina ianareo, ka raha olona mbola tsy nolavina ry havana, dia aoka ho hitety amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Hiteny fahasoavana mandrakariva ary anambara ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay rehetra le, ampiseho ny fahatsarany amin'izay rehetra atao, fa tena tsara Andriamanitra no sady mpanao ny tsara. Araka ny Salamo 7:7-7:20. Fa ny tsy fahitana an'i Jesosy Kristy ety amin'ny fiainana anie, eny amin'ny tena, amin'ny fomba mampanao rehetra, amin'ny fiainana zany. Ny tsy fahitana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana no anisan'ny anankiray tena anokafany devolony vavany tahaka ny leona mierina handrapahany avy hatrany. Dia voarapany tokoa anie ny fiainana ray manontolo e, raha tsy hita eo amin'ny fiainanao Jesosy. Izay midika izany ry havana fa tsy atao fombafomba fotsiny mahampino kristianina, fa tena fiainana iainana mihitsy ny mahampino kristianina. Ka raha manao zavatra ianao, na miasa any am-piasana ianao, na manao ny raran'Andriamanitra ianao, na ny ao anatin'ny tokantrano azy, na inona ataonareo, hoy ny voalaza soratra masina arak'izay voarakitra ao amin'ny Kolosianina 2:7-7, dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Dia Andriamanitra ireny mahita an'izay ataonao e, fa tsy mila sitraka amin'olona ianao amin'izany fotoana izany, fa amin'Andriamanitra irery ihany. Satria izao ny voalaza arak'izay voarakitra ao amin'ny Galatianina 1:9 hoe ary ankehitriny olona va ny ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Izany hoe tsy miseho eny aminao ilay Jesosy Kristy izay nolazainao fa noraisinao ka nanananao anarana mahampino kristianina. Dia inona ny fiantraikan'izany rehetra izany ry havana? Dia aza gaga raha tonga ny olana ka tsy mahazaka ianao, tsy manam-paharetana ianao, olona mora kivy ianao, olona miraviravy tanana ianao, satria tsy ny ainanao Jesosy ka. Fa raha iainanao anie Jesosy, na inona zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanao, ainao mandrakariva ny mbanjana an'i Jesosy Kristy, ilay tompon'ny finoanao sady mpanefizany, araka ny Hebreo 12:2. Hainao ny mametraka ny olonanao eo amin'Andriamanitra. Hainao ny miara-miombona amin'i Jesosy Kristy, mitondra izay enta mavesatra ao. Satria izy no efa nilazany hoe mankaneza ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatotra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana, araka ny Mateo 12:9-20. Dia ahoana moa izany no ahafantarana izay rehetra tokony atao rehefa misy toe-javatra iray izay miseho? Dia tena tsy ho fantatrao tokoa ry havana raha tsy mahalala ny fomban'Andriamanitra ianao. Ary ny fombany dia tsy ho hitanao sy tsy ho fantatrao fa ao anaty Baiboly izany. Izany ange no anaty tranterana mandrakariva eto amin'ity fandarana ity hoe aza teny ireny mamaky Baiboly, aoka tsy atao ambonambon-javatra ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hanao tahaka ity ramatoa anankiray izay andeha hanao tafika masina. Dia gaga izy mahita ireo namana izay mamaky Baiboly, ary dia hoy izy hoe miala tsiny aloha izy fa izany indray dia tsy mahavita mamaky an'io isan'andro izany, tsy manam-potoana amin'izany nefa ianao andeha hanafika. Ry havako, dia inona izany ny basy hitofiranao ny fahavalonao? Dia inona izany ny fitaovam-piadiana izay entinao? Satria ny fahavalo araka ny tenin'Andriamanitra izay nentsika tery am-panombohana, dia mandehandeha tahaka ny leona mierina mitady izay arapany.
dia azagaga ianao raha ho voarapaka ny devoly mandrakariva ny fiainanao, satria hitany fa tsisy fitaovana maranitra eo am-pelatananao afaka hamono azy, afaka handringana azy, ary dia ataony ho tokotany filalaovana ny fiainanao fa tsy ho tafatraka mihitsy ry havana ianao tsy ho tafarina ny fiainana, satria ilay fitaovana maranitra, fitaovana enti miady, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina 4:9 hoe fitaovam-piadian'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ahafahana hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Izao ny voarakitra amin'izany teny izany hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Dia tsy manan-kitafiana ianao fa olona mitanjaka ianao eo anatrehan'ny devoly, dia azy ianao. Izany no mampatonga ny olona sasany ry havana amin'ny teniny hoe fa manino ny ranony rino rehefa tohijolana toa afaka ny olany, toa mahazo valim-bavaka, toa mijoro vavolombelona, fa maninona izany no mampitondra vavaka etsy sy eroa ery sy etsy, fa toa tsy hitako ihany izay vokany. Ka ianao anie mampitondra mbavaka olona, fa ianao aza tsy mivavaka. Rehefa malaina ry havana amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia mazava ho azy ary tsisy adevitra fa olona tsy ampivavaka izay ny olona manao an'izany. Izany hoe tsy ampy firesahana amin'Andriamanitra. Ary rehefa tsy ampy firesahana amin'Andriamanitra ianao, na dia mpino kristianina aza, dia tonga anie ny devoly mampiresaka anao dia izy anie ilay manome tolotsainany hoe azy hitako ka izao. Dia eo ianao ny be fanahiana eo, tonga ny tahotra ao anatin'ny toe-javatra iray izay miseho, ary dia tsy milamina ny fiainanao. Ary dia tsy filaminanao mihitsy ange no tanjon'ny devoly. Ny devoly ry havana tsy tia zavatra milamina, tsy tia fiainana milamina, tsy tia an'izany fiadanana zany, tsy hananany mantsy izany. Dia izany no antony anakorontanany zavatra maro, tokantrano maro, fiainana maro eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina. Fa manomboka izao ianao dia toero izy. Izany ange ilay tenin'Andriamanitra ny vakiana tetsy am-piandohany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao, izay midika fa tsy ianao rery anie no manana olana. Ny rahalahy rehetra, izany hoe ny olona rehetra ao amin'ny tompo, manana an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany, dia lalovana olana ary tsy maintsy lalovana olana. Tsy mampatahotra anao akory ry havana, fa ny eo amin'Andriamanitra dia ny olana no fefy ho antsika mpino kristianina tsy hoarana any amin'ny fanaony izao tontolo izao. Misy ange rehefa milamindamina kely izay ny fiainana dia lasa somary varimbariny, dia lasa manao ny fanaony izao tontolo izao fa azo antoka na misy olana aza fa mandalo ihany io. Mandalo io ry havana fa tsy mitoetra eo aminao mba hampitomboana ny finoana, hitomboana ny fahafantarana bebe kokoa an'Andriamanitra. Dia mahatsiaro tia anadahy anankiray ao amin'ny tompo ry havana, fa nanana olana goavana izy. Dia rehefa nivay io olana goavana io dia teniteny nandeha teny ny fotoana, ary rehefa tafahoana izay no nitatỳ aoriana dia olona tena matanjaka be amin'ny finoana izany anadahy ao amin'ny tompo izany amin'izao fotoana izao. Satria naninona nanefy be dibe hoy izy ny tompo tao anatin'ireny fandalovana olana ireny, ary satroka ao anatin'ny olana mandrakariva ny fiainako izy avy alao ho tonga izay ho tonga, fa ny ainako ny hery sy ny fahefana ny meny Jesosy Kristy fa tsy mampiontsina fa vao mainka mampitombo ao amin'Andriamanitra izany hoy izy tamin'izay fifampiresahanay. Tsy misy maniry olana akory, fa ny olana dia anisan'ny ray izay mampitombo. Koa mandalo olana ve ianao amin'izao fotoana izao? Dia inona no ataonao? Sao dia mitomany fotsiny ianao? Sao dia kivy fotsiny ihany ianao? Aza mandehandeha mitady vahaolana hafa re,
akoatran'Andriamanitra fa izy angeny no efa niteny ao amin'ny Amosa 5 ny 4 tapany farany hoe tadiavo aho dia ho velona ianareo izy. Mitedavany Jehova dia ho velona ianareo, mbola naverina izany eo amin'ny 5. Andriamanitra ny fahavelomana ny izy. Izay rehetra efa hitanao fa maty teo amin'ny fiainanao, raha mitady azy ianao dia hainy ny mamelona an'izany. Ry havako, any amin'ny Ezekela 7:30 any anie, Andriamanitra anie dia nanome fofinaina ny taolam-paty efa mainy, ary dia velona somatsara izany. Ndraso nefa keko aminao zany teny izany Ezekela 7:30 ny 7 manomboka eo amin'ny 7. Izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy Jehova tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va reto taolany reto? Ary hoy izao, Jehova Tompo, ianao ny mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, mamina amin'ny amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe ry taola maina, mihaino ny tenin'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova Tompo amin'ireto taolany reto, indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako ozatra ianareo ka hampaniriako nofo, ary hosaronako oditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova. Hitanao amin'izany, Andriamanitra tena te hampahafantatra anao ao anatin'ny olana izay mianjady aminao ry havana, fa izy no Andriamanitra mahery. Izy no Andriamanitra tompony ny hery sy ny fahefana ary ny fahavalo dia ny kohy teo anatrehany. Izy no Andriamanitra afaka hanangana anao. Fa aza mandeha any amin'iren'le manao skidy ireny na any amin'ireny mpanao hatsarana ireny, tohatra milaza zavatra tsara izy dia hoe avy amin'Andriamanitra izany, nefa sandoka, nefa pisoloky. Aza mandeha any amin'ny mpimasy na mpanandro, fefa nididian'Andriamanitra tsy mandeha amin'izany ange isika, fa manjary hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena mampiseho zava-mahagaga. Taolana efa miparitaka ange zany nasainy nangonina zany. Ary ankehitriny inona ny olanao? Efa maina mihitsy ve ny mombanao? Eno ny baikon'Andriamanitra ry havana. Fa hain'Andriamanitra ny mampiasa ny zavatra rehetra efa simba sy efa lo teo amin'ny fiainanao ka andeha ho velominy indray. Aiza ary no andrenesana ny baikon'Andriamanitra? Tsy henonao zany ry havana raha tsy mamaky Baiboly ianao fa ao anatin'ny Baiboly ange ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mamaky ianao dia inoy, itokio fa Andriamanitra tsy mba mandainga izany, fa ny teny rehetra izay ambarany dia tsy maintsy tanteraka, fa miankina aminao kosa. Raha toa ianao tena mifikitra aminy, matoky azy, manavao ny fanoloran-teny isan'andro ho an'Andriamanitra, ary manaiky ho fitaovana ho ampiasainy, ho fantsona madio ihany koa etsy an-daniny, mba tsy ho tsentsentsina hiampitany zany fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fandresena avy amin'Andriamanitra. Tiako ambara aminao ry havana ny Jeremia 2:17 izay haintsika tsy anjery loatra ny hoe indro izao no Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa hain'Andriamanitra daholo ry havana ny zavatra rehetra izay tsy hain'olombelona atao ara dia hainy atao. Ho aza miala amin'Andriamanitra fa ny fialana aminy anie mahareraka ary mahafaty mihitsy aza, tsy ahefana manao na inona araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:12 ny 5 tapany farany hoe raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Dia io angely hoe miraviravy taniny, io le tsy mahay manao na inona io angely mampatonga an'le fahankeviny dia lasa mampifaly ny devoly. Dia hoy ny devoly etsy an-daniny hoe tratrako ny tanjona. Inona ny tanjon'ny devoly? Izay tena mpisaraka anao tanteraka amin'Andriamanitra, satria ny asan'ny devoly dia mpampisaraka. Fantany ny fiombonantsika mpino kristianina ao amin'Andriamanitra, ary izany ny maharomitra azy ka mampierina azy tahaka ny liona
hitady izay arapany. Fantany angeny fiombonantsika amin'Andriamanitra ary fantany fa raha miombona amin'Andriamanitra isika dia manana ny fiadanana, manana ny fahasoavana, manana fitahiana marobe isan-karazany arak'izay sahaza ho antsika tsirairay avy. Ary dia izany no ampisarahany mba tsy azahoana izany rehetra izany, mba tsy azahoanao ny fandresena ary hanalana baraka ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, hoe aiza kory izay fandresena eo, toa tsy hita kory ty izy, ka satria tsy tafahombana tsara amin'Andriamanitra. Koa miorena tsara ry havako, toeriny devoly dia andositra anareo izy ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny trondro iray any anaty rano ny rano raha mikoriana mianatsimo dia ny trondro mitodika mianavaratra. Izany hoe mifanohitra amin'ny fikorianan'ny rano ny trondro, satria amin'iny rano mandeha iny no mitondra ny sakafo izay ho an'ny trondro. Fa raha miara mikoriana amin'ny rano ny trondro dia efa trondro maty izy izay, tsy afaka manohitra intsony satria tsy misy aina intsony. Dia tsy ho tahaka izany manara-dre ny rano izany anie isika ry havana, fa aoka tena hanohitra ny asan'ny devoly. Mila mamantatra an'izany isika. Fandarana efa nandeha teto izany hoe fantaro ny tetikadin'ny devoly, fa mila mahafantatra ny tetikadiny isika, fa isika anie ny miaramila manafika. Ary ny miaramila manafika dia mahafantatra tsara ny paika ny fahavalo. Ary tamin'ny andro fahiny aza, izany no nampatonga ny rova mipetraka mandrakariva ho avy toerana, mba ahitana ny tetikady sy ny lalan'ny fahavalo rehetra, ka ahafahana mikendry azy mba tsy ho rembiny. Dia toy izany ihany koa isika kristianina, mila manana finoana avy toerana, mila manana finoana ambony kokoa mba ahafahana mandresy, satria ny fandresena dia omena ny mino. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ry havana, fa tapitra sahady ny fotoanantsika. Andeha isika hiara-iombona amin'ny vavaka, hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra, fa nampahafantatra anay zavatra maro ianao tato anatin'izao fandarana izao. Misaotra ny amin'ny fiasan'ny fananao masina izay manokatra ny vavahady-sainay, ahafahanay mandinika, mitahiry ihany koa izay rehetra tianao ampitaina aminay. Koa tehirizo izahay tsirairay avy Jesosy ho eo aminao, tsy etsiketsika eo aminao, ary tena mikotra ny tananao mba tsy hivototra eo aminao izahay, ka ho rembin'ny devoly izay efa mirenireny fatratra, mierina tahaka ny liona, andrapaka ny fiainanay iray manontolo. Misaotra indrindra fa tianay ianao, tsapanay izany fitiavanao izany Jesosy, koa atao fitafaray tanteraka ao aminao izay mba hamono fiainanay. Misaotra Tompo ary amin'ny anaranao no nanaovana izany, ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany. Amen. Omeko anao ny larana finday ry havana, ahafahantsika mifandray raha toka misy tianao hifandraisana. Dia ny 034 11 293 24. Velomy! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Vaovao Maso.